Manao daholo. Androany tsika hianatra hamaky diagrama. Ahoana indray ny atao hoe diagrama? Ny diagrama dia sary entina hanehoana ny zavatra, ny modèle tianao atao. Tahaka an'ity sary ity zany izao dia ity zany izao ny diagrama sary anankiray. Matetika ny diagrama rehefa hitantsika dia eo akaikiny eo ny dikan'ilay sarisary ireny. Itony boribory itony zany izao dia chaînette. Ilay plus, ity marika plus ity maille serré. Ireto mitsangana reto misy ohatrany hoe T fa saingy misy bara ohatry ity bride. Dia zagaiky tsika fa any amin'ny diagrama matetika DC no hitantsika azy, izany hoe double crochet. Amin'ny teny anglisy ny bride dia double crochet. Matetika DC no ampiasaina any amin'ny diagrama. Dia misy koa ny atao hoe picot. Ilay picot zany fanomezana endrikana zavatra anankiray. Rehefa mahita ohatran'io tsika zany dia picot zany no anaran'io, izany hoe misy an'ity chaînette anankitelo ity dia misy an'ity ilay point ity. Io point io zany dia maille coulé izy io. Hitantsika ny fomba anaovana an'izy io rehefa tena mandeha isika. Dia ndao ary hanomboka ny fianarantsika hanaraka tsaka sy andavany an'ity sary ity zany tsika izao. Mialohan'ny hianarantsika an'ity diagrama ity nefany dia tiako ny mba misaotra anareo izay efa miabone ny chaîne. Dia ny angaviako izany sy ny mba tiako ary ny faniriako dia mba zarazarao amin'ireo olona izay namantsika izay mety tsy mbola mahafantatra na tsy mbola mahita na mba te hianatra ny crochet amin'ny teny malagasy. Dia manaraka an'izay aza adino manao commentaire, fa rehefa manao commentaire zany dia mba tenenao hoe avy aiza isika no manaraka an'ity fampianarana ity. Dia rehefa mba hitako izany hoe avy aiza isika dia mba atao coucou kely hoe coucou, ianao avy ary an'any na coucou ihany na avy ary an'any. Dia mba mahafinaritra ny fiarahantsika amin'ity fianarana crochet amin'ny teny malagasy ity. Ndao ary tsika hanomboka amin'izay. Misy chaînette maromaro ity. Marihina fa ny diagrama indraindray raha manao zavatra ohatry ity tsika ohatra, amin'ny sary izy mety hoe kelikely na mety hoe lehibe arakaraky ny isan'ny chaînette. Dia ny fil koa zany mety tsy hitovy. Any amin'ny sary tsika mety hoe raha ity izao efa nisaiko ity chaînette ity dia 8.5 ny isan'izy io. Dia indraindray nefany raha ohatra ka 8.5 ny isany dia mety zavatra kely fotsiny ity sary ity satria ny fil tsika kely. Dia tsy voatery hoe rehefa hanao an'ity zany ianao dia mety hoe 8.5 ny chaînette, fa anjarantsika zany no mijery hoe atao firy centimètre, ary matetika moa zany centimètre no ampiasaina rehefa manao zavatra manao crochet, satria ny isan'ny chaînette tsy mitovy amin'ny isan'ny azafady, ny isan'ny chaînette amin'ny diagrama mety tsy hitovy ny halehibeny amin'ny fil rehefa tena atao ilay izy. Dia anjarantsika zany mijery hoe tokony ataoko firy centimètre zany nenahy rehefa manao zavatra anankiray. Fa eto aloha tsika dia hianatra hamaky an'ity zavatra ity, fa tsotra izy ity fa tsy dia sarotra akory ny mamaky diagrama. Ndao ary efa nanao chaînette 8.5 io satria efa izay moa zany ilay isa niraisiny eto 8.5 ny isany dia efa vitako zany ny chaînette 8.5. Dia ndao mijery tsika hanaraka tsikelikely an'ity sary ity. Ity ilay chaînette 8.5 ity zany efa vita fa anao chaînette anankitelo, iray, roa, telo, izany hoe iray,
roa, telo. De nitazomiko eo le izy amin'le farany satria iny le chaînette anankitelo io zany de efa isaina ho bridy anankiray. Isaina ho bridy anankiray zany ity chaînette ity amin'ity sary ity zany de vita ilay chaînette anankitelo na maille en l'air anankitelo koa no iantsoantsika azy, de manao bride iray, roa, telo, efatra, dimy, enina. Manao bridy anankenina zany tsika. Ny bridy anankenina zany nitazomiko eto ty le anankitelo ty satria iny efa isaina hoe bridy anankiray de eto amin'ilay farany teo amin'ilay 19 zany no manao ny bridy, de hotohizana bridy iray, roa, telo, efatra, dimy, enina zany. Raha izay roa, telo, efatra, dimy, enina. Vita zay ilay bridy anankenina ity zany zay. Reto zany ilay bridy anankenina. Anao an'ity maille en l'air anankiefatra ty indray zany tsika zao, iray, roa, telo, efatra. Anankiefatra io maille en l'air io de manao maille en l'air anankiefatra tsika, iray, roa, telo, efatra. Vita ny maille en l'air anankiefatra de jereo efa misy an'ilay plus eto. Io le plus. Le plus dia maille serré zany io. De manisa mandingana chaînette anankiroa miala avy eto amin'le bridy farany de mandingana iray, roa, mandingana chaînette anankiroa ao amin'ny fahatelo no manao ny maille serré, zany hoe raha ataontsika eto zany. Ity zany zao lay bridy farany de anisitsika iray, roa, de ato zany tsika zao manao ny maille serré. Manao maille serré tsika eto. Vita ny maille serré anankiray ity de manao maille en l'air anankiefatra, iray, roa, telo, efatra. De manao maille en l'air efatra, iray, roa, telo, efatra. Vita ny maille en l'air anankiefatra de mandingana chaînette anankiroa indray, miainga avy eto amin'ny maille serré eo zany de manisa chaînette anankiroa, iray, roa. Dinganina zany zay anankiroa zay de manao bridy. Zany hoe ity zany lay maille serré teo de manisa iray, roa, de eto amin'ny fahatelo tsika manao ny bridy. Manao bridy tsika iray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito. Fito zany ny bridy ataontsika eo. Efa vita moa zany le chaînette azafady lay bridy anankifito teo. Efa nataoko moa zany izy iny ity lay anankifito ity zany hoe iray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito. Ity anankifito ity zany zay anankifito zay. Vita zany zao lay bridy de hiakatra indray tsika anao ny rangée manaraka, zany hoe ity maille en l'air anankitelo ity. Manao maille en l'air anankitelo indray zany tsika zany zao. Maille en l'air anankitelo, iray, roa, telo. Vita ny maille en l'air anankitelo, manao bride iray, roa, telo, efatra, dimy, enina. Anankenina indray zany ny bridy ataontsika, zany hoe ahodintsika zany de manao bridy anankenina, iray, roa, telo, efatra, dimy,
Tsy aloha fa nisy amin'ny anankiray tavely ity dia fenointsika manjary tsy mety. Vita ilay bride teo ary. Ty zany izay nataontsika izay ty ilay natao teo. Dia vita ilay bride dia manao maille en l'air anankiroa. Maille en l'air anankiroa. Iray, roa. Dia manao anty picot ty. Le picot efa nazavaiko teo fa chaînette anankitelo dia atambatra amin'ny, zany hoe chaînette anankitelo atambatra amin'ny maille-coulé. Zany hoe manao chaînette anankitelo. Ty le anankiroa nataontsika teo iray, roa, maille en l'air, dia chaînette anankitelo, iray, roa, telo. Dia rehefa anao an'le maille-coulé tsika zany zao iray, roa, telo. Le izy telo iny atambatsika amin'ny maille-coulé. Dia manome zavatra ohatr'izao. Manome zavatra ohatran'ny hoe mifatotra kely. Vita zany zao ity. Vita ity dia manao maille en l'air anankiroa. Maille en l'air anankiroa, iray, roa. Dia vita ny maille en l'air anankiroa dia manao bride hatrany amin'ny farany. Fenointsika bride indray zany hatrany amin'ny farany, zany hoe manomboka eto ny bride